Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maro amintsika manana havana marary. Maro amintsika vaky asa loha noho ny aretina mavesatra mahazo ny ray aman-dreniny. Maro amintsika tratrany asa loha lava satria tsy mety sitrana ny olona izay tsaboiny eny amin'ny hopitaly. Amin'ity androany ity inshallah antsika dia haka tenin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam anankiray izay miteny manao hoe da'u mardakum bisadaka. Sitrano izy na tsaboy ny mararinareo amin'ny alalan'ny famoahana ny sadaka. Eto zao dia mitodika ho antsika rehetra manana havana marary, manana havana tsy salama, efa nandeha aman-taona na amam-bolana. Efa indraindray ianao kivy amin'ny fitsaboana zany havanao zany. Dia eto zao miteny anao hoe andramo apetrao ny finoanao amin'ny tenin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe sitrano na tsaboy ny mararinareo amin'ny alalan'ny famoahana sadaka amin'ny anaran'izany marary zany. Arao ty tantara anankiray ity. Misy lehilahy anankiray nanana reny marary mafy eny amin'ny hopitaly. Narary zany reny zany efa mandeha 2 volana, miditra 3 volana. Tsy mety sitrana ary miharatsy isan'andro ny fahasalamany. Ka tonga izy avy niasa, tonga tao amin'ny dokotera, dia niteny ilay dokotera namoaka ordonnance hoe ity hozy izy no fanafody farany entintsika hitsaboana ny reninao, fa aorianan'ity raha ohatra ka tsy tanteraka dia mety efa ho faty izany reninao izany. Lasa iny lehilahy iny nandeha teny amin'ny pharmacie nitady an'ilay fanafody, saingy tsy nahitany izany fanafody izany. Tsy nahitany izany fanafody izany tamin'ny pharmacie rehetra izay nitadiaviny. Farany izy kivy ka nipetraka teo akambodin'ny pharmacie anankiray, nisy vehivavy mahantra sy ny zanany efa tsy nihina hatramin'ny maraina tonga nangataka teo aminy. Dia teo izy nahatsapa fa hoe ity vehivavy ity dia mila fanampiana, ka nalany le vola tokony hividianana ny fanafody nomeny an'izany vehivavy zany sy ny zanany. Lasa iny vehivavy iny niditra restaurant sakafo sy nividy zavatra tadiaviny amin'iny vola iny, dia ity lehilahy ity niverina tany amin'ny hopitaly. Vao miditra ny hopitaly izy dia nitsena azy ny dokotera ka niteny manao hoe manova alhamdulillah, misaora ny tombon-janahary ianao fa velona soamantsara ny reninao ary efa manomboka mahatsiaro tena raha ohatra ka tsy nahatsiaro tena izy nandritra ny 2 volana. Dia gaga iny lehilahy iny nandeha niazakazaka nanantona ny reniny, ka nanontany izy tamin'izay fotoana izay hoe fa ahoana hozy izy, inona ny zavatra izay nahazo anao ka nahatonga anao nahatsiaro tena. Ny tantara izany reniny izany manao hoe zao hozy izy tsapako ny fanako ny vezivezy nandritra an'izay fotoana tsy nahatsiarovako tena zany. Fa tamin'ity alina ty hozy izy dia tsapako nisy vehivavy mahanitra anankiray sy ny zanany kely nangataka doa tamin'ny Allah mba hanasitranana ny vatako ary amerina ny fanahiko. Ka ino zao tafaverina ary gaga zao ankehitriny. Teo vao tola gaga iny lehilahy iny hoe ay le olona nampiny tamin'iny sadaka iny nanao doa tsara ho an'ny marariny, dia izay no nahavelona sy nahasitrana avy hatrany ny reniny. Mpaminany sallallahu alaihi wasallam tsy miteny fahatany fa misy antony no hiteneny amin'izany. Ao an-tsaintsika matetika rehefa misy marary eo amintsika dia andeha anentsika hopitaly ary andeha hitady fanafody izay mifandraika amin'izany. Fa indraindray adinontsika ny zavatra tokony ataontsika hoe mamoha sadaka amin'ny anarany, fa indraindray, tsy hoe indraindray, fa tena izay no mety antony lehibe ahasitrana ny mararintsika. Satria ny olona nomenao sadaka dia ahatsiaro ny Allah ary angataka tsara ho anao sy ho an'ny fianakavianao ary hanala ny fahasahirananao rehetra. Ka izany mahanitra izany rehefa mangataka
dia tsy misy fiatsaram-belatsy fa ampo madio rehefa nahazo fanampiana avy taminao na sodaka taminao. Ka ny fony madio mangataka amin'ny Allah dia ho raisiny Allah ary ho valiny zay mahatonga ny mararintsika. Raha namohantsika sodaka dia mahazo an'izany fasitranana raha ohatra ka amin'ny fotoana zay tsy mbola mahavoatendry azy ho faty amin'izay fotoana zay. Zay no fampatsiavantsika tamin'ity maraina ity. Abonnez-vous, partagez-vous, ataovy j'aime fa mbola betsaka ny zavatra hozaraintsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.